avec Yes. C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Manolotra ny vaovao. Global Ciment no ambadik'ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Manolotra ny vaovao. Assurance art, dimampolo taona ny ilanao. Manolotra ny vaovao. Miandanja ny fifanajana eo anivon'ny fiarahamonina amin'izao fotoana ka mahavery ny sotoavana malagasy. Ny fifanajana izay mampirindra ny fiarahamonina ary manampy betsaka amin'ny fanovana ny toe-tsaina sy ny fampivoarana ny firenena. Misy 10 ireo voafonja-tsikadra politika nanararoatra ny voaka taorian'ny fivoahan'ny fitondrana raha ny voalaza ny ministry ny fitsarana. Takina ny andraisana fepetra amin'ireo tompona andraikitra namoaka azy ireo sy ny famerenana ireo tsy tokony hivoaka ary ny amponja. Tsy maintsy vita amin'ity taona 2024 ity ny fikaonan-doha-pirenena ho an'ny fanavaozana ho ny ministra misahana izany androany. Tanimbara amin'ny hektarany maro no takin'ireo taranaka aty aoriana averina amin'izy ireo noho izany tany izany lasan'ireo taranaka mpanjanaka tamin'ny ray aman-dren'izy ireo teo aloha ao amin'ny commune Ambolomoty distrikany Marivoay. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena namoaka kadra politika maro ny manam-pahefana ao Venezuela, natao izany taorian'ny fisamborana an'i Nicolas Maduro ny 3 janoary teo izay nataon'ny Amerikanina ary avetrany andindinina makasika ireo. Aterina indray ny araba toko lasy toko vava anao izay manaraka ny fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra kolo amin'izao alina izao hasainam-panajana ianao anaraka izany hatramin'ny farany. Miendanja ny fifanajana iny anivony fiarahamonina amin'izao fotoana izao ka mahavery ny soatoavina malagasy. Ny fifanajana izay mampirindra ny fiarahamonina ary manampy betsaka amin'ny fanovana ara toe-tsaina sy fampivoarana ny firenena. Ny matoa andaratsohatry ny fampalalam-bavao mahakasika an'izay. Niteraka resabe teto amin'ny firenena tato ato ny resaka fikaonan-doha-pirenena irsony ny vahoaka malagasy iray manontolo ary betsaka ny naneho hevitra sy nametraka ny ahany eo anatrehan'izany. Aiza marina, inona no atao, inona no dingana manaraka, ho raisina ve ny hevitray sy ny sisa. Ary misy azy ireo milaza fa mandre ny kajikajy politika sy ny fanenjehana isan-karazany ka antony mampitsoka ny dingana irsona amin'izany fikaonan-doha-pirenena izany. Nandritra ny fionana tamin'ny mpanao gazety androany nanamafy ny ministra-mpanjakana eo anivon'ny fiadidinan'ny fanavaozana ny repoblika fa dingana iray ao anatin'ny fanavaozana ny repoblika ny fikaonan-doha-pirenena. Efa nanomboka ny dingana savaranonando teny anivony ireo faritra misy 10 nanomboka ny volana desambra 2024 hoy ny ministra. Nambarany ihany koa fa vinavinaina iafara alohan'ny farany taona 2024 ny fakakevitra eny fotony ka ny fehi-kevitra voaray mandritra ireny fikaonan-doha-pirenena ireny no ahafana mamolavolana ny lalam-panorenana vaovao ho an'ny repoblika fahadimy. Takiny ny fanavaozana ny fahatongavan-tsaina eo amin'ny samy malagasy tsirairay avy hoy ny eo anivon'ny primature. Ny fiavaozan-tsaina miara-dalana amin'ny fifanajana no ery araha-mientana amerina ny asin'ny fihavanana mandrindra sy masoa ny fiarahamonina malagasy ary koa ekeny rehetra fadiso izay tsy mitandro sy tsy manaja izany. Zava-dehibe io fifanajana eo amin'ny samy malagasy piray-tanindrazana io. Ny fifanajana izay tokony anehoana azy avokoa ny toerana rehetra, ny ao an-tokantrano, ny asa sy ny toeram-piasana, ny sekoly, toeram-pitsaboana, ny fiara fitateram-bahoaka, eny an-dalana sy ny maro hafa. Indrisy anefa fa mihavery zany fifanajana zany eny anivon'ny fiarahamonina eo amin'ny samy malagasy. Manjaka ny adilava eo amin'ny samy mpivady, na ny ray aman-dreny sy ny zanaka, na ny zanaka samy zanaka. Voamaly, pirahalahy iray ny tampo ny famono noho ny fifanolanana ara-tany tao Ambodirafia distrikany Manoro. Very ny fifanajana satria tsy mifanaja ny mpiasa sy ny mpampiasa, na ny mpiasa samy mpiasa, ny mpanabe sy ny samy mpanabe, na ny mpanabe sy ny mpianatra, na ireo samy mpianatra.
tsy mifanaja ary samy manana ny fomba fijery ny ireo mpitsabo sy ny marary na ny mpiandry marary. Neny amin'ny fitateram-bahoaka moa dia tsy mifanaja intsony ny mpitatitra sy ny mpandeha ary ny samy mpandeha. Tsy misy intsony zany hoe omena toerana ny ray aman-dreny na ny vehivavy mitondra vohoka na izay miteza kely. Samy maika hody, izany no fahiny matetika ho setran'izany. Mila very ny ho fifanajana io satria tombontsoa maro no ateraka izany. Manaja ny maizy azy ny hafa sy ny mahaolona ny fifanajana. Milamina kokoa ny fiarahamonina raha manjaka io fifanajana io ary mahavokatra sy mandroso ny firenena. Tsy tonga ho azy anefa izany fifanajana izany satria tsy hajain'ny olona ianao rehefa tsy manaja olona na tsy manaja ihany koa ny tenanao. Tsy hajain'ny olona ianao raha maneho toetra ratsy, tsy mahafantatra ary tsy mampiatra akory, izany antsoina hoe fahalalam-pomba. Manandanja ao anatin'ny dingana rehetra irosotsika amin'ny fanavaozana sy ny fanovana ary tafiditra ao anatin'ny sotoavina malagasy ny fifanajana. Na dia misy azy ireo mihevitra ny tenany ho ambony rehefa hajain'ny olona na mihevitra ny tenany ho ambany rehefa manaja olona, dia mazava iny ilay ohabolana malagasy manao hoe izay hajaina tsy ho andrina ary izay manaja tsy ho andevo. Lafim-baovao hafa mihitsy indray raha ny voalaza ny ministra ny fitsarana misy tadimapolo ireo gadgets politika nananaroatra nivoaka taoriny ny fiovany ny fitondrana. Hatramin'izao tsy mbola misy tatitra mazava avy amin'ny ministera amin'ny mangarahara takina ny andraisana fepetra amin'ireo tompona andraikitra namoaka azy ireo hoy ny fanehoan-kevitra voaraika bailoa. Tsy azo ekena intsony ny fisiany tsy maty manota eto amin'ny firenena. Araka ny voalazan'ny ministra ny fitsarana ny fiandohana ity taona ity, maro ireo voafonja nivoaka tsy gadra politika nandritra ireny tolona ho an'ny fanovana teto amintsika ny taona 2020 ireny. Nolazaina tamin'izany ny amerenana azy ireny any am-ponja amin'ny anarany mangarahara, takena ihany koa ny andraisana fepetra amin'ireo tompona andraikitra namoaka azy ireny hoy ny teonivo ny vovonana antso. Raha ny fandaharana nataon'ny ministra ny fitsarana farany mahakasika an'ireo hoe lazaina fa gadra politika moa zany raha marimarina kokoa fa gadra noho ny heloka na noho ny zavatra tsy nentina atao nefa dia navoaka ny fonja raha namoaka ny tontanisa moa izy dia 7 izy no listra navoakan'izy ireo ary akory ny agagany fa lasa 7 no nivoaka. Andikan'izay zany dia mahitsy zay fa misy asa ataon'ny fitsarana ary mino zay fa ataon'ny fanadihadiana avokoa iza ny olona namoaka an'ireny olona reny iza no nanafaka anazy tao am-ponja ary mino zay fa voasoratra sy voamarika daholo ny olona nanao an'izany famohana an'ireo gadra ireo tao am-ponja. Amin'ny mangarahara hatrany tokony manome tatitra ny ministera firy amin'ireo olona ireo no efa tafaverina any am-ponja ary iza sy nanao inona teto amin'ny firenena. Tsy tokony ajanona ho kabary sy resaka ambony latabatra na fampanantenana toy ny nataon'ny fitondrana teo aloha ny fomba fiasa amin'izao fitorana izao raha ny fanehoan-kevitra. Amerenana an'ireo olona ireo am-ponja ny antony dia tsotra ihany raha vela tsy ho any am-ponja ireo dia tena hita zany fa tsy mitondra any amin'ny fanavaozana isika ary hita fa tsy mandeha amin'ny zavatra nitakin'ny olona satria ireo olona izay nandroba nangalatra nanondrana tsokosokony arena dia miriaria sy mandeha eny an-dalana eny na manao ny fiainany andavanandro. Aloha zay hivoaka dia raha ho maso tsy tompoko malagasy be dia be ho any any am-ponja avay daholo ary ny voafonja rehetrarehetra dia départ zéro tsika raha izay ny anaovana anazy dia arahana maso fotsiny ry zareo fa tsy zany ny tokony anaovana anazy fa misy lalàna eto ary tany-tandalàna Madagasikara tsy azo ekena mihitsy. Raha ny vaovao farany avy amin'ny ministera ny fitsarana tonga teny anivony ity ministera ity ny fampiresaka tamin'ny tompony andraikitra ny solomavambahoaka voafidy tao amin'ny distrikty ny Soavinandrina izay voarorohy tamin'ny trafikana sokatra. Ity farany izay efa voatazona tany am-ponja ary isan'ireo tafavoaka rehefa niova ny fitondrana. Androany nampahafantatra ny ministera ny fitsarana fa nanaiky ny tenany ary efa any am-ponja amin'izao fotoana. Andrasany maro ny ahazoana vaovao feno momba ireo olona sasany navoaka avy tany am-ponja sy ny famerenana azy ireo amitany sazany. Misy amin'izy ireo efa lasa mielokaloka amin'izao fitondrana ankehitriny izao ao raha teo ireo milaza fa nahazo toerana ambony. Ankoatr'ireo ny momba ireo raharaha maro izay tsy nahitana tohiny hatramin'izao toy ny raharaha boina 777 aiza ilay taliby jeneraly teo aloha sy ireo voasambotra noho ny fikasana anondrana ny zava-mahadomelona sy ny harem-pirenena toy ny volamena sy ny boderozy sy ny sisa. Amin'ny mangarahara takena ny anazavana tompony andraikitra ny mahasamihafa ny gadra politika sy ny mpanao politika migadra. Atreto manjavozavo sy mifangaro izy ireo
hany ka rehefa mpanao politika tratra amin'ny fandikan-dalàna sy ny alatra dia lazaina fa ho valifaty politika sy manasokajy tena ho gadra politika rehefa voasazy. Andrasana arak'izany ny fanamafisany eo anivon'ny ministeran'ny fitsarana ny ampiarana ny tany tan-dalàna sy ny filazana fa tsy misy amboniny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena ary ny ampiarana ny lalàna amin'ireo nandika izany. Mbola tazomeny anivy ny brigady misahana ny eloka bevava amin'izao fotoana izao eny amin'ny polisy pirenena nosy ny solombavam-bahoaka Saondrany Malala Marie Michel anaovana fanadihadiana tao riny fa havitan'ny famtorana azy teo anivy ny polisy ekonomika. Ny raharaha mahakasika ny andraikitra tamin'ny maha-ministry ny fanabeazana teo aloha no isan'ny antony nanaovana famtorana azy. Mandritra ny 5 andro raha ny fanazavany mpisolovava azy androany tsy ivony ny alahady aly ity solombavam-bahoaka ny fianaratso voalohany ity no nentina teo anivy ny polisy pirenena. Misarika ny sain'ny mpanara-baovao ny tohiny sy ny vokatry ny fitsirihana nataony teo anivy ny departementa ministerialy isan-tokony izay natomboka 2 volana lasa izay. Tokony hanome tatitra mazava mikasika izay ny tompona andraikitra voakasika tsy ho matombomoka ny tolon'ny vahoakany amin'ny fitakina ny mangarahary hoy ny mpamakafaka raharam-pirenena Tsiaro Asoarvelo. Manome toerana ho an'ny resabesitsao ny tsy mbola fisiany tatitra ofisialy sy vokatra mazava ary fepetra sy ny tompona andraikitra atao reny ny fanaraha-maso ara-teknika sy arabola na ny fanaovana audit na fitsirihana isak'ireo departementa ministerialy ho ny mpandinika raharam-pirenena. Namafisy ny praiminisitra Eritsalama Rajaonarvelo ny tokony rosoana amin'izay audit izay tao reny ny fanendrena azy 2 volana lasa izay. Misarika ny sain'ny mpanara-baovao araka izany ny tohiny sy ny valin'izany alesoka tamin'ny fitondrana teo alohany tsy fanomezana tatitra mazava sy mangarahara amin'ny pahibe maso ka tokony ho tandrema ny fitondrana ankehitriny tsy ampiena ny fahatokisany vahoaka ho ny faneho-kevitra. Hatreto aloha zany tsika mbola miandry dia zasura zany fa raha ohatra ka tena nisy zavatra nitranga teo anivon'ny departement ministeriel anankiray taoriana zay fitsirihana zay dia tsy maintsy hoenitsika zay atoato zany na zany na tsy zany mbola ao anatin'ny évaluation koa tsika zao. Dia tsy fantatsika zany hoe handeha en parallèle miaraka amin'ilay évaluation ve lay fitsirihana natao eo anivon'ny département ministériel zany dia mety misy fiatraikany amin'ny fanalana ministre ve zay zavatra zay amin'izay fotoana zay zany fa mila avahana tsara ilay izy mba hazavan'ny vahoaka hoe noho tsy fahombiazan'ilay ministre ve no mahatonga azy esoana raha ohatra ka hisy fanovana mikambany anivon'ny gouvernement zay sa noho nylay ndeha ataontsika hoe tsy fampiasana ny volam-panjakana araka ny tokony ho izy taoriana n'ilay audit zay natao zany. Ankoatr'izay tsy fitaovana politika na fampitahorana mpiasa-panjakana ny audit fa ny tsy nalesoka fanatsarana ny fitantanany ary fanamafisana ny mangarahary raha ny faneho-kevitra hatrany. Tsy karazana fampitahorana zany na koa hoe biby fampitahorana ny firosotsika amin'izay audit zay fa ny lalàna mihitsy no maniraka atsika zany mba ndeha ataontsika hoe hisiany ny fangararana eo amin'ny fampiasana ny volam-panjakana zany ka rehefa tsy nampiasa ny volam-panjakana araka ny tokony ho izy ny département ministériel anankiray tsy maintsy ho hita ao anatin'izay fitsirihana zay zany. Azay nge mety nahatonga ny fitondrana teo aloha zany tsy nanao loatra n'ilay fitsirihana zany tsy nisy valiny mihitsy lay fitsirihana indrindra teo anivon'ny jirama hitatsika zao hoe ina mahazo ny onasa jirama amin'izao fotoana zao lasa nisy an'ireny ndeha ataontsika hoe tsy fahalalantsika ny zavatra misy marina fampiasam-bola noho tsy fian'ilay audit zany hanika lasa olana lalipaka zany no vahantsika amin'izao fotoana zao. Antony fanaraha-maso ara-teknika sy arabolany sy ny fanjagana tsara tatana na ny bonne gouvernance. Ankoatra izay ny ady amin'ny kolokolo sy fandaninana tsy ara-dalàna ny volam-panjakana. Famerenana ny fitokisan'ny vahoaka sy ny mpamatsy vola iraisam-pirenena ny fampiarana izany. Fa ihany koa anatsarana ny fahombiazan'ny ministera tsirairay. Andrasana avy amin'ny fitondram-panjakana araka izany ny tatitra mazava sy mangarahara mikasika ny valin'ireo fitsirihana natao. Tsy maintsy vita amin'ity taona 2024 ity ny fikonam-do-pirenena ho amin'ny fanaovozana hoy ny ministry misahana ny fanaovozana androany. Efa voavolavola ny fandaharam-potoana sy ny teti-bola, fifanajana, fiarahamentana ary finiavana ny tena filamatra entina manatanteraka ny asa raha ny fanazavany totsiny Rina Tahiry. Antom-pisin'ny ministera misahana ny ministera-panjakana eo anivon'ny fiadidina ny fanavozana ny repoblika. Ny fanatanterahana ny fikaonan-doha tsy maintsy ho vita mialohan'ny faran'ny taona 2024 izay overina ho tarihan'ny FFKM. Raha nambaran'ny ministra misahana ny ministera-panjakana eo anivon'ny fiadidina ny fanavozana ny repoblika androany. Fifanajana,
fiarahamientana ary finiavana ny teny filamatry ny ministera misana ny fanavaozana entina manatanteraka ny asa. Nanao ny calendrier izahay ary namolavola izay vola mety ilaina arakaraky ny zavatra tapaka iarahany rehetra miaraka amin'ny fiadinan'ny repoblika sy ireo anatin'ny comité de pilotage no amerana ny vola ny devis efa nataonay efa vita. Mety roapina mety analana fa ny azoko ambara kosa dia zao ny fanjakana no miantoka voalohany ny fanaovana fotoanan-doam-pirenena. Fanapa-kevitrytsika io na ny mpitondra fanjakana na izay mitaky an'izao fanavaozana ny fitondrana izao dia arakaraky ny zavatra atao ny moyen na financier na matériel na logistique. Tsy fanaovana gaboraraka na fanararaotana fahefana sanatria ny fanaovana ny fanavaozana hoy ny ministra misahana ny ministera-panjakana eo anivony fiadidina ny fanavaozana ny repoblika. Miandry ny ministera ny tamberina ndraikitra amin'ny vahoaka hitondra firenena mafiorina ho an'ny vahoaka ny hevitra izay ho tapaka mandritra ny rotaona hoy hatrany ny fanazavana. Azo ny mahajaga vetivety indraitsika eo anatin'ity fampalalambavao manaraka ity. Tsy misy tatitra ny voaka tamin'ireo raharaha maloto tao Mahajanga izay namoizana ain'olona maro sy napotika hafananan'olona. Hoy ny solombavambahoaka Afakandro Christian samy nanamafy izay vokatry ny fanadiadina nataony momba ireo raharaha ireo avokoa ny tompon'andraikitra katakina ny amoana izany amin'ny anarany Mangara Ary ny Antsiprianjairy. Tsy afaka niangina amin'ireo zavatra mafampana eto Mahajanga nefa nininana ampanginina hoy ny solombavambahoaka Afakandro Christian manoloana ireo fanadiadina natao nefa tsy nahenona ny tohony. Tafiditra ao anatin'izany ny raharaha fandrobana nisy teto Mahajanga ny 20 ny volana septambra 2024 lasa teo. Ny mpanoana arabola tamin'ireny fotoana reny satria karamaina ireo olona reo na talohan'ny fandrobana tamin'ny nanomanana azy io tamin'ny andron'ny fandrobana ary koa taorina ny daty ny fandrobana zany le 26 septambra. Ka reny zavatra reny zany anisany andisy zay tokony ipetraha ny fanadidina nefa amaha solombavambahoaka voafidy teto dia nisy ny fangataha koa rapport feno makasika an'iny fandrobana iniana natao tamin'ny fotoana nyreny etsy-bahoaka ireny dia tsy ametraka ao ny fananany vahoaka ny Mahajanga fananan'olona manokana ho vakina ohatran'ireny dia ravaina ny fananan'olona nefa tsy misy ankety mazava tsy misy fanadidina mazava fa dia vela ho faty ohatran'izao amin'ny toy ny fanadidina dia tsy misy toy ny rehefa aveo. Mitovy tsy misy valaka tahaka izany ihany koa ilay raharaha na havery sambo AW izay misy hain'ny mpiray-tanindrazana maro no tsy hita popoka ny araka tao sy ilay fatin'ny kararana hita tena morontsiriky Mahajanga sy Katsepy. Ary ny tompona andraikitra rehetrarehetra zay na tonga an'ireny zavatra reny tsisy afa miala ny APMF zany dia afaka lazaintsika teto fa anisan'ny tompona andraikitra voalohany amin'iny sambo very iny satria tsy fantatra hoe taizany ny fandraisana farany équipé ve iny sambo iny tokony anao zotra iresa-pirenena ve iny sambo iny dia ohatran'izay koa ny armatera na ny tompontsambo dia afaka ho azo adedina zany amin'izay zavatra zay. Nahitantsika zao teo fatolona any 7 tamin'ireny moa zay mbola vonandray fahefana fa za milaza aminareo fa tsy nisy rapport tonga ty aminay na fanambarana ofisialy fantapoko fantam-pirenena reny faty 7 reny niala teto Mahajanga samboniza nitondra azy na vedetiniza nitondra azy na tefitefiniza fa dia zao tsisy mahafantatra zay tsy afa miala amin'io izao ny mpitandro filaminana ka izay no andraisantsika fanapakevitra eto hoe mila miova ny appareil sécuritaire amintsika eto Mahajanga mba tsy hisiany complot sy ny zavatra inona moa ty zany corruption au niveau zany ohatran'io. Fotoana ny fanavaozana izao ka tokony hadio ny tanànan'ny Mahajanga amin'ireo raharaha maloto rehetra na fempenina tamin'ny fiaraha mitsokombakomba n'ireo tambazotra-pahefana miaro ireo mpanao ratsy teto Mahajanga hatramin'izay ho izy.
mila fanatsarana ny tokotany asan'ny sehatra tsy miankina dingana esona amin'izany ny fankakevitra avy amin'ireo mpandraraha ahafahana maneho ny zava-misy amin'ny fandrarana tao anatin'ny toe-karena mbola marefo fotoana nahafahana nyroso tamin'izany ny fiona ny fikambanany orinasa malagasy sy ny avy ao anivony ministera ny industrie ary ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina androany tanjona ny amoana ny assise pour la relance économique ho tanterana ny fahasivy-ambin'ny ny volana janoary ho avy izao ny antsiprian'izay zava-dehibe amin'ny fanarenana ny toe-karena ny fifantohana amin'ny olana manakana ny fivoarany orinasa na soetra ireo fivondrona ny orinasa malagasy madinika sy salanitsalany na ny fikambana ny orinasa madinika androany na ny fom ny tatitra mivantana ny fahalemeny asa fandrarana malagasy dia ho anivon'ny ministera ny indostria sy ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina isan'ny tarenana ny fahasarotany fidirana amin'ny famatsim-bola ny farefony tsena ny fiakarany vidinentana ilaila amin'ny famokarana ary ny fahasarotany tontolo ny fandrarana amin'ny ankabeny nambaran'ireo mpandrara fa misy fiantraikany mivantana amin'ny famoronana asa sy ny fahavelomany orinasa ireo sakan'ireo eo amin'ny égalité des chances amina resaka marché izay PME sy TPE dia vao ilika any amina resaka procédure vao ilika any amina resaka eo amin'ny sélection de dossier zay dia efa vao ilika donc eo amin'ny égalité des chances amina resaka accès au marché accès au financement izahay nambany zay ngambany tena hoe sakana ngeza be ho an'ny que ce soit pour les auto-entrepreneurs pour les TPE ou les PME any amin'ny catégorisation aloha zao no tena ilainay satria anya miala avy any koa ny fiscalité ny formation koa moa ilain'ny mpandraraha malagasy satria raha tsy formé ny mpandraraha dia tsy afaka mivoatra izy zany ka reo zavatra anankitelo reo dia mifampitipititra daholy ankilany nanamafiny avy eo anivon'ny ministera fa horaisina ireo feo avy any fotony atao lahara-pamena ny fanohanana ny orinasa madinika sy salanitsalany izay anisan'ny fototra iorena ny toe-karena ny fomba fijery dia hoe atsaraina ny tokotany iasan'ny sehatra tsy miankina dia maro ny lalana sy dingana ho diavina ny amin'izany fanatsarana ny tokotany ilalaovana izany ny akabeazan'ny olana misy dia eo amin'ny resaka toerana misy ny sehatra tsy miankina aloha voalohany dia eo koa ny resaka etra sy ny tontolo manodidina ny fandrarana ray manontolo ary indrindra ihany koa moa zany dia miady ny amin'ny mba hijerevana ireo any amin'ny faritra rehetra fa tsy hoe sanatriny eto andrenivohitra rery ihany ezaka lehibe ho ataon'ny ministera ny fampidirana ao anatin'ny ara-dalàna ho an'ireo olona maro ho fanomanana ny assise pour la relance économique izay ho tanterana ny fahasivy-ambin'ny janoary avy izao ity fakan-kevitra ity fotoana ahafana mamaritra lalana mazava anarenana sy anamafisana ny toe-karena ka fa ny orinasa madinika mitana anjara toerana lehibe kokoa amin'ny famoronana asa sy ny fampandrosoana ara-toe-karena eto amin'ny firenena mahakasika ny valana aretina mpox indray no anoizantsika ny fampalalambavao amin'izao fotoana izao didiny tsirairay ny fanarahana ireo toromarika ara-pahasalamana ho fanamafisana ny ady amin'ny valana aretina mpox eto amin'ny firenena hoy ny minisitra natsangana manerana ny faritra rehetra ny COSPS izay isana ny fandrindrano ny fizarana vaovao isanandro nanamafy ministera fa tsy maintsy ny fitiliana ihany no ahafana manamarina ity tranga ity na isy na tsy prianjary na tsy mbola nisy ny didim-panjakana ofisialy milaza ny fidiran'i Madagasikara amin'ny amehana ara-pahasalamana miamaro ny toromarika ara-pahasalamana avy amin'ny fanjakana ho fiadiana amin'ny fiparitahana valanaretina mpox eto amin'ny firenena araka ny tatitra ofisialy farany nataon'ny mpitondra teny ny ministera omaly misa 420 ny tranga hita manirana nosy 20 ny tranga ahina ary 4 amin'ireo no efa voamarina misy ireo fepetra tsy maintsy noraisina toy ny fananganana ny ivotoerana misahana ny fanaramaso sy ny fandrindrana ny fiarovana manirana nosy sy ny fametrahana laharana maitso ahafahana makatorevitra sy ny tsara ho fantatra mivantana anisan'ny fanamafisana ny ady amin'ity valana retina ity dia ny fametrahana ireo centre opérationnel d'urgence national de santé publique na ny COSP manerana ny faritra 3 ary tsy hoela usukafana amin'ny fomba ofisialy ny COSP foibe izay isana ny Madagasikara manontolo mba anamorana ny fifandraisana eo amin'izay manana ny tsy salama sy ny tompon'andraikitry ny fahasalamana dia nisokafana ihany koa ny laharana 910 izay afaka antsoina isanandro 24 heures sur 24
7 jours sur 7 marina fa maimaimpona ny antso rehetra atao amin'io numéro vert io mba isiany mangarahara sy ho fiara-miasa amin'ny mpanao gazety izay ampita amin'ny vahoaka ny tokony atao manoloana ny impox dia hosokafana tsy ho ela ihany koa ny centre de presse izay tantanany direction communication eto amin'ny ministera. Raha eo amin'ny lafiny fitaterana tsy maintsy fiandrahana fanafody ireo fiara mivoaka sy miditra ny toby fiantsonana ary tsy maintsy manasa tanana ireo mivezivezy ao amin'ny toby. Nataonay aloha zany ety amin'ny toby fiantsonana dia manavaka an'ireo fiara izay tonga avy any amin'ny faritra amina toerana anankiray atao anatin'ny toby fiantsonana eny dia ao anatin'izay ny fivoahan'ireo olona izay avy any dia efa misy ny fivoahan'ny olona avy any. Dia faharoa ny famindrana fanafodin'ireo fiara izay tonga avy any rehetra ary ny fahatelo dia ny fametrahana ireo peta-drindrina sy fampahafantarana an'ireo mpandeha na ireo mpamily na izay mpiatsehatra aty amin'ny fivezivezy aty amin'ny toby fiantsonana. Dia ny manarak'izay eto moa misy an'ilay fanasana tanana izay efa mipetraka teo foana any hatramin'izay fa namafisina sy nampahafantarana bebe koa an'ireo miditra aty anatin'ny toby fiantsonana. Anatin'ny toby fiantsonana mba tsy hoe tangorona be loatra na zavatra sahala amin'izany. Zay zany no zavatra natao. Dia fanamafisana farany eo ny fametrahana fanamafisana ny contrôle au départ an'ireo fiara. Ho any any amin'ny toby fiantsonana fasan'ny karany kosa misy ny fanentanana ho an'ireo mpitatitra sy ny mpandeha amin'ny tokony anaovana ny arivavaorona. Tsy maintsy fiandrahana ranom-panafody ihany koa ny fiara rehetra tsy azo atao ny mivorivory. Natao zany ho fampiarana ny fanentanana nataony tompon'andraikitra amin'ny fisorohana ny fiparitahany aretina ny ndrandrajako na ny impox raha ny fanazavana. Raha ny vaovao farany navoaka ny ministera ny fahasalamam-bahoaka amin'izao alina izao tafekatra 50 ny tranga hita iny ka misy 80 no voambarina voan'ny valana aretina impox any boenina ka maroro retratrany impox ireo raha ny fampitambavao hatrany hoentina amintsika eo ihany mahakasika an'izay vaovao izay fa iazo any maro voay vetivetisika ao anatin'ity fampalalam-baovao manaraka ity tanimbara-ny hekitara maro no takia ireo taranaka aty aoriana averina ho azy ireo ano ireo tany ireo nalain'ny taranaka ireo vazam-panjanaka tamin'ny ray aman-drenin'izy ireo ao amin'ny commune Ambolimoto district ny Marivoay fanakadrana sy raha matahorany ny aina ny ray aman-drenin'izy ireo ka nahavototra ny tany sy afaka nositrahany taranaka aty aoriana fanampanazavana. Toeram-pambolem-bary efa vita jary mahiriny 7 hektara anoany mamokatra 3 tonnes isaky ny hektara no iantsony ireto fokon'olona mipetraka atao amin'ny fokontany Bepako commune Ambolimoto district ny Marivoay ireto ny fanjakana fa ny ray aman-drenin'izy ireo talohan'ny fanjanahan tany ireto tany ireto ka lasany vazaha nandritra ny vanim-potoany ny fahakolon mandraka ankehitriny. Satria io tany io dia nampiasan'ny ray aman-dreninay taloha dia avy ny kolon zay avy any amin'ny vatanana dia nidina taty Marivoay satria fambolena paraky nataon'izy tany dia nalefa fanjakana taty Marivoay dia naka an'io tany io dia lasa ny kolon tany. I tany io dia tany bolenay tetaloha zay mandray benay nambolana io nandimby koa babanay jusque zay koa fa lehibe zao nandimby an'io. I tany io dia tsy nankolon zany nanay malagasy ny tompony io dia izy nalainy aminay zao ka milan'izy io boiboitody eto anatinay zaza navelany ny zaza benay taloha lasa zay tsy tany kolon kolofo manatandrazana ty Madagasikara fa zay malagasy ny tompony tany eto. Zay zany dia mangataka anareo mpitondra fanjakana ambony fa mila ampody aminay tany fa zay zanaka n'ilay teo aloha babanay ny gadra tany zay zao sahirana mangataka anareo fanjakana virenanay tompon'ilay tany. Ny fiandohan'ny Repoblika faharoa no nanaovan'ny vazaha borna ny tany ka ny taranany no misitraka izany ankehitriny fa ireto gasy kosa tsy afaka niady noho ny fanagadranana hazo azy ireo raha ny fanazavana ireto taranaka ireto. Reo voasary tsy nahazo niady tsony fa hoe le tany fa lasa andreo fa vita borina andreo anatin'io borina ny vazaha taloha teo iny dia naka n'le zana-bazaha hoe taniny io dia naka ny vadina velan'le vazaha naka n'le tany ilany ato andrefana dia teo zany tsisy tany nambolena tsony moa le ray aman-dreninay zany tanatiny 5 taona tsy mahazo miady afaka 5 taona vao andeha amin'izay hiady ireo ray aman-dreninay ireo ka izy amin'izany efa voky ato amin'ny tany tondra amina gony ireo ray aman-dreninay amin'ny paosiny hoentiny le kolokolo moa manjaka tsy nahitany marina. Efa noverizonjo tamin'ny fizakana ny tany
izay noajariny sy novelomany ray aman-dreninay nandritra ny fotoana maro izahay taranaka ty afara ho izy ireo ka izao fitondrana fanavaozana izao no mba hiandraindrain'izy ireo ny fanantenana hamerina ny tany ho any reto taranaka reto. dia iny vavao indray no oentsika amin'ny sainty vetivety ao anatin'ny doka fohy mbola maro vavao misongadina oentina amintsika avy eo asaina mpananjana irenao tsy saraka aminay. Assurance art dimampolo taona ny ilanao. Tonga indray ty taom-baovao izaraina ihafaliana aminao bebe koko ampifandray anao amin'ireo olona akaiky anao naiza naiza amin'ny fotoana rehetra izay atao miasa dia voninantrany ampiainanao fotoana miavaka miaraka amin'ireo olona akaiky anao ka amin'ny taona 2024 atao viasy ireo zava-baovao ara-teknôlôjia mampifanakaiky antsika. dia tavaverina somatsara ao tanatin'ny tapany faharoa ny fampahalalam-baovao indraisika amin'izao fotoana izao mbola verina hatrany ny arahaba tompoko lahy sy tompoko vavy asaina mpananjana ianao anaraka izany hatramin'ny faranty nanolotra fotodrafitrasa forage misy bombonne amatsiana rano fisotro madio ireo marary etsy amin'ny centre hospitalier de Soavinandrina ireo mpianatra monina eny Akatsoin sy Akatso2 androany ny ministry ny rano ny fidiovana ary ny fanadiovana anampy amin'ny famahana ny olan-rano eny amin'ny faritra ny hôpitaly son'ireo mpianatra ny fahavitana izao fotodrafitrasa izao. Noho ny filaharana rano amin'ny alina tsy afaka mifantoka amin'ny fianarana araka ny tokony ho izy hatramin'izay ireo mpianatra eny Akatsoin sy Akatso2 tapaka matetika ary tsy ampiny koa ny filana rano toy ny antoerana antony ametrahana ireo fotodrafitrasa forage miisa roa teny Akatso2 sy ny nanavozana ny forage iray teny Akatsoin fotodrafitrasa izay manampy amany olan'ny mpianatra raha ny fanazavana. Ny fanamavanana moa zany hita sy tsapa izany satria rano jaly rano izay anisan'ny misy fotoa zay maka rano anay Akatso2 taloha satria zay misy mpamatsy rano zay misy mpamatsy rano zay amin'ny bombonne eto amin'ny any mamatsy rano Jirama fa misy fotoa tsy maharaka le izy de tsy maintsy maka rano any Akatso2 ankehitriny dia anisan'izao forage zao dia anisan'ny fanotondra famaivanana ao anay mpianatra zany misy fiatsaikana amin'ny fianarana satria na dia fotoana zany ianarana hita hoe malalaka be satria misy fotoana anao na dia mbola mianatra manatratra rano aty tapana le fianarana fa milahatra rano aty amin'ny bombonne aty zany manatratra rano dia anisan'ny fiatsaikana amin'ny fianarana satria maharaka amin'ny fianarana hatramin'ny farany zany. Isan'ny antontolon'ireo mpianatra fa ihany koa ho fanatanterana ny vina ny fanavozana ny repoblika izao fotodrafitrasa izao. Ankoatra ireo mpianatra eny Akatsoin sy Akatso2 isan'ny sitraka rano fisotro madio ihany koa ny université rehetra sy ny faritra maro manirana nosy. Efa fantatritsika ary lazaiko foana hoe atsasa-manilan'ny malagasy dia mbola tsy manana rano fisotro madio. Ny aty amin'ny université iarahantsika malala fa mitaky an'izay rano fisotro madio izay ny mpianatra aty amin'ny université. Ny azakazahanay nanao an'ireto forage reto ary andriamatofoalohan'ny fanavaozana repoblika ihany koa dia nanolotra forage ho an'ny université eran'ny Madagasikara. Ny tanjona dia mba ilamina amin'ny mpianatra. Voalohany indrindra ilaina rano fisotro madio ho an'ny fahasalamana ary ihany koa ilaina amin'ny fahadiovana sy ny fidiovana. Ny ministera moa dia tompon'andraikitra ihany koa amin'ny resaka fahadiovana sy fidiovana ary hitantsika amin'izao fotoana izao efa misy ny karazana valanaretana ilaina zany ny rano ho an'izay fanadiovana sy fidiovana izay. Ankoatra ny tena amin'ny toeram-ponenana ireo mpianatra teny Akatsoin sy Akatso2 isan'ny sitraka fotodrafitrasa forage niaraka tamin'ny bombonne ihany koa androany teny amin'ny centre hospitalier de Soavinandrina na ny Senosoa
ity hôpitaly ity izay nisidra olana noho ny tsy fahampindrano tao anatin'izay 5 taona izay. Manamarika ny tantaran'ny hôpitaly raha natao jeritotoka mantsy tao anatin'ny taona vitsivitsy dia isan'ny tantara ratsy teto anivon'ny hôpitaly ny tsy fahampindrano. Tsy ho tantaraiko sy ho lazaiko teto ireo image ratsy ny bidon jaune au niveau de l'hôpital. Izay no mahatonga hiteny hoe zava-dehibe eto anivon'ny centre hospitalier Soavinandriana izao fotoana izao noho ny fisian'izao fotodrafitrasa izao izay heverina fa hanatsara ny fanatsindran ary izany dia hiteraka fanatsarana ny kalitaony fandraisana tanana ny marary. Noho izany dia isorana be dehibe ianareo mianada tompona andraikitra voalohany na ianao andriamato général ministre ny volalala ianao ramatoa ministre ny rano noho ny fandraisana andraikitra amin'ireo mijery manokana izao hôpitaly izao. Zava-dehibe ho an'ny hôpitaly militaire zao ho an'ny ministera ny volalala ary tsy ho an'ny hôpitaly militaire ihany fa ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo satria ity hôpitaly militaire ity dia misokatra ho an'ny vahoaka malagasy ary rehefa nanomboka nisy ireny fitakiany vahoaka ireny dia ny ankamaroany marary izay prise en charge teny amin'ny polyclinique lafa dia lasa nakaty amin'ny hôpitaly militaire avokoa ny ankamaroany. Araka izany, amany olana roa ampatelon'ny rano eny anivo ny centre hospitalier de Soavinandriana ny fametrahana ity forage misy rano sy mètre cube ity raha ny fanazavana trany. Ho anan-katso, afaka misitraka rano fisotro madio amin'ny alalan'ireo fotodrafitrasa forage vita ireo mpianatra misa 9,000, monina iny Ankatso 1 sy Ankatso 2 ireo mpampianatra ary ireo mponina iny amin'ny manodidina. Ny fametrahana ireo fotodrafitrasa ireo izay tafiditra anatin'ny tetikasa foiezaka sy lavitrezaka izay tanteran'ny ministeran'ny rano, ny fanadiovana ary ny fitiovana. Wapetraka tsy ho ela ny plateforme numérique nationale de l'emploi antsoina hoe ISAAS sanapina manokana ireo tanora mitady asa eto Madagasikara hoy ny ministry ny asa ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana ny fanaovan-tsony mikasika ny fananganana ity plateforme ity izay nitotosaina androany ahafahana mamaly ny etaetany ireo tanora izay tsy hanasa malaky ny antsiprian'izay. Tanora mandidina 5,000 isan-taona no tokony hiditra amin'ny sehatry ny asa eto Madagasikara kanefa 4 alina sy 3 hetsy ihany no isan'ny offre d'emploi na ny tolotrasa misy eto amintsika isan-taona. Izany hoe tsy marakotra ny tolotra ny tinadony teo anivon'ny ministeran'ny asa, ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana. Tsy mbola manana fitaovana manokana ahafahana manampy ireo olona tsy hanasa hatreto isika eto Madagasikara. Antony hametrahana ny plateforme numérique nationale pour l'emploi ISAAS, tondrozotra nomerika sy fitaovana nomerika nampiana manokana ny tanora mitady asa eto an-toerana. Tondrozotra ho iasa satria izay le tsy ampy hatrizay tsy mahita ny lalana ombany le tanora na dia manatraikefa dia lasa misy manao asa tsy mifanaraka amin'ny zavatra nianarana na sous-employé. Misy ireo mety hoe toron'ny fianakaviana hoe ary misy asa ohatr'izao dia atao tsy mifanaraka amin'ilay formation izay nataony akory ny asa izay hitany. Eo zany le creux foana amin'ilay hoe inadéquation emploi formation dia anoran'ireo tanora ireo ny amin'izay lalombany ary appuyer azy ireo koa hiditra mihitsy eo amin'ilay sehatry ny asa satria ho azonay le données avy any amin'ny orinasa, ho azonay le demande avy any amin'ilay olona dia eo no mahita ny amin'ny fandraisana azy nefa tsy ho salarié fotsiny ihany koa no tanjona amin'ilay izy fa mety entrepreneuriat koa. Donc tena fampananana asa en général mino izay fa mamaly ny etaetany tanora tokoa izay mamaly ny etaetany tsy hanasa rehetra satria faniriany tsy hanasa moa dia hiasa dia insertion professionnelle zany no tombony ho ampisehatra ao anatin'ity plateforme ISAAS ity. Ho hita ao anatin'io plateforme io avokoa ny tolotra sy ny tinady, ny fampiofanana, ny andranasa, ny mety ho tondrozotra mankany amin'ny fandrarana ary ny fanazavana trany. Totosandroany fifanaovan-tsony mikasika ny fanokafana ny fananganana io plateforme nationale sur le numérique pour l'emploi antsoina hoe ISAAS io izay niarahany ministeran'ny asa, ny fampananana asa, ny asa mpanjakana ary ny orinasa misehatra amin'ny informatika. Any amin'ny tapaky ny taona any isika no afaka hikirakira ity plateforme ity no ireo dingana tsy maintsy arana amin'ny fananganana izany ho ny ministry ny asa, ny fampananana asa ary ny asa mpanjakana.
iroso amin'ny fidirana ao anatin'ny télévision numérique terrestre na ny TNT ny eto Madagasikara anatsarana ny tontolon'ny serasera sy ny kalitao ny fampahalalam-baovao raha ny nambarany minisitra tompon'andraikitra ho an'ny ity androany ity. Isany koa ny fanadiovanareo NVAC jery ahafahana mampanara-dalàna ireo mbola tsy mahafeno fipetratakina amin'ny fananganana azy. Fanadidina. Niarany voroteny amin'ny ministera ny serasera sy ny kolotsaina nosy androany, ny ministera fohy be no tarihan'ny ministra sy ireo mpitantana na tompona NVAC jery. Ny fampidiniana nandritra izany ny fidiran'ny Madagasikara amin'ny télévision numérique terrestre na ny TNT izay tetika asa irosony ny ministera amin'izao fotoana. Isan'ny tombontsoa amin'ny fidirana ao anatin'ny TNT ny fampitoviana leta, ny fampisitrahana vaovao, ny fanatsarana ny kalitaon'ny sary, ny feo hanaraka ny teknôlôjia iraisampirenena araka ny fanazavana. Nilaza ny ministra fa tsy antery ny fidirana ao anatin'ny TNT fa safidiny ny tompony aina aman-jery ny fanapahan-kevitra. TNT zany dia anisan'ny rafitra anankiray izay anome malalaka ny rehetra izay tia andrarà eo amin'ny tontolon'ny haino vaky jery. Zany hoe rehefa tafiditra ao anatin'ny TNT tsika dia tsisy an'izany fréquence feno zany, tsisy an'izany canal feno zany, fanotantsika kosa dia hoe raha nisy ny antery tany aloha dia ny antsika zany mba tsy antery tsy obligatoire isy ny appel d'offre zay ho atao zany ho an'ireo zay vonona zany hiantsehatra an'izay ary misy fipetra maromaro moa zay efa andresantsika teo zany mba ahafahan'ny malagasy rehetra misitraka azy. Anisan'ny fipetra ho apetraka ihany koa zany amin'ny hoe fanomezana décoteur maimaim-poana matapitrisany ho an'ireo zay vahoaka tena marefy ihany koa zany isan'ny fipetra ho apetraka ny amin'ny tsy maintsy isina fanofanana ho an'ireo teknisianina malagasy momba an'izay TNT izay. Manoloana ny fisian'ireo aina aman-jery tsy ara-dalàna ny fananganana azy, isan'ny fiapetra ho raisin'ny ministera hampanarahan-dalàna azy ireo. Fanadiovana no atao fa tsy voatery fanakatonana raha ny fanazavana. Ajoro ny rafitra ANRCM handrindra ny famoahana ny fahazon-dalana na ny lisansa. Ny tantsika dia ny tsy ara-dalàna dia makao amin'ny ara-dalàna. Zay zany dia miantso ho an'ny tompon'ireo radio sy télé ireo miangavy anareo izay raha fantatrareo fa tsy misy taratasy nareo dia manatona anareo ministera dia anoro lalana anareo ministera hoe izao ny dingana arahana sy atao mba azahoana taratasy ara-dalàna. Eo ihany koa moa zany ny fanatanterantsika amin'izao fotoana izao ny fikitihana an'ireo andininy vitsivitsy ao anatin'ny lalàna mifihan'ny serasera sy ny aina aman-jery na ny code de la communication médiatisée. Amin'izao fotoana izao efa lanto anivon'ny filakevitry ny gouvernemanta izany miandry ny idirany anivon'ny filakevitry ministra isika dia ampidiritsika eny amin'ny anteny mera-pirenena izany lalàna izay. Natsangana ny komity ombonan'ny ministera sy ny tompon'andraikitra iara-iasa amin'ny fanatsarana ny tontolon'ny aina aman-jery indrindra ny firosona amin'ny TNT ity momba ny famokarana horonan-tsary manoloana ny resaka horonan-tsary mamoha fady izay mifanaraka amin'ny kolotsaina malagasy. Efa nisy ireo mpanakantona mpanatsona. Isy ihany koa ny taratasy fampatsahivana lefa amin'ireo mpanakanto sy ny mpamokatra horonan-tsary. Hiatravy hatrany ny sazy ho an'ireo izay mbola minitsy manaraka ny fitsipika amin'ny fe, hoy ny fanazavany ny ministra. Ireo vaovao songadina tao anatin'ny page Facebook ny vaovao ny kolondrainao raha antsika amin'izao fotoana izao. Tamin'ny alahady fa efatra ny volana janoary 2024 teo no tonga teny hivato ireo iraky Donald Trump miisa telo tamin'ny alalan'ny sidina Air France AF 934 araka ny vaovao navoaka ny Africa Intelligence. Ny masovoa Amerikana miasa eto Madagasikara no voalaza fanandray azy ireo ny fahenina ny volana janoary lasa teo nisy ny fionana ireo iraky Donald Trump miisa telo tamin'ny filohan'ny anteny mera-pirenena. Omaly fa valo ny volana janoary kosa izy ireo no tokony niona tamin'ny filohan'ny fanavozana teny avloa sengina emotra izany noho ny tsy fahasalamany ny iray tamin'ireo iraka Amerikana. Raha ny voalaza ny gazety Africa Intelligence atranty ny filaminana sy ny fitrandrahana reny ankibony tany no isan'ny mahaliana ny Amerikana eto Madagasikara raha ny fanazavana andrasana anatin'ny tatitra koa izay tombontsoa ny Madagasikara amin'izao fifandraisana izao toy ny rara AGOA sy ny sisa. Mpandeha iray veto Madagasikara no voalaza fa nanantona toeram-pitsaboana avy hatrany raha vao
anaty sapasorotraretina hafahafa ka nentina avy hatrany tao amin'ny centre hospitalier de Mayotte tamin'ny alalan'ny voaro raha ny nambarany agence régionale de santé ao an-toerana. Fantatra tamin'izany fa mpox no nahazo an'ilay marary omaly alakamisy fahavalo ny volana janoary 2024. Nanentana ny ireo mpandeha sy ny vahoaka ny ARS mba hampiatra ireo fepetra fiarovana manoloana izany. Nisy ny naratra mafy nandritra ny hetsika fitakiana fialan'ny ben'ny tanàna commune ambanivohitra atombana ao Talao Omaly milaza ny ankilan'ny fanikasany mba sy hamatsika ny bureau commune olo io ka nosakana ny fokon'olona sasany. Namaly fokon'olona izy ka izao voaratra izao ny andaniny indray nilaza fa tolona madio no nataon'izy ireo niaraka tamin'ny filanjana soram-baventina makivaky ny tanàna fa tsy nisy fikasana hamatsika birao izany. Anoho ny tonga teny antsahana andrina efa nisy ankolafiafy fampanohana ny ben'ny tanàna ny antry ary ny afara tamin'izao fandratrana izao raha ny fanazavana efa noraisiny mpitandro filaminana antalany mahakasika ity toedrara ity. Dia maresaka iraisam-pirenena indray tompoko lasy tompoko vavy no antsika manakatona ny fampahalalam-baovao amin'izao alina izao isorana nao nanaraka izany hatramin'ny farany tsima amin'ny fotoananao any raha pitso indray veloma tompoko. Assurance Art, Dimampolo taona ny ilanao. Ça a présenté Nivava. Tout pour transformer vos projets en réussite. Cette année, donnez vie à vos projets avec nous. Global Ciment no ambadika ireo nofinofy, ireo rindrina voatsangana ary ireo fotodrafitrasa sy ny lalana rehetra. Global Ciment, ho mafiorina no avy. Avec Yes, c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.